io dia ny fandalinana ny demokrasia. Inona moa ny demokrasia? Demokrasia dia ho an'ny vahoaka ary ny voafidim-bahoaka hoe hanao demokrasia mba hiarovana azy. Ary ireo olona maro anisa amin'izay no manao an'izay mety hevitrindreo maro anisa hitondrana ny hoe inona ny demokrasia. Efa hatramin'izay nge raha tato amin'ny tantara Madagasikara sika dia nanomboka tamin'ny fanjanahantany dia nanao efa nisy efa hatramin'ny voalohany tamin'ny taona 1996 nisy an'ilay référendum hoe hiaraka amin'ny communauté miaraka amin'ny la Frantsa ve sa tsy miaraka. Tamin'izany zany dia efa nisy ny nanao oui dia nisy ny nanao non. Dia ny fahendren'ny vahoaka malagasy ka zay lany teo dia ny oui zany dia hoe mbola hiaraka ihany zany amin'ny communauté tsika. Tamin'ireny dia nandroso be isika tamin'ireny satria tao anatin'ilay communauté niaraka tamin'ny frantsay zany tamin'ireny. Tamin'ireny ihany koa zany dia fa mba hoe nisy renao miaraka amin'ny communauté dia zay tombotsoa ho an'ilay communauté no atao. Dia misy ny tsy manaiky amin'izany reo tsy manaiky ireo angamba tamin'izany ny hoe opposition oui sy non. Nefa no ny vita oui nandresy dia nandeha le izy. Dia nandeha ihany indray zany tonga ny fotoanany hoe tamin'ny taona 2007 dia niongana le fitondrana tamin'izany première république dia hiditrisika amin'ny deuxième république dia nanana constitution. Dia eo koa zany dia tsy maintsy mbola nisy olona ihany hoe mpanohatra satria tsy maintsy zay tokotra kavintsiavanana fa zay hampandanana tsara n'le fandehan'le firenena no atao. Dia teo zany tonga ny constitution tamin'ny boky mena dia nanaraka daholo ny eritreritra zany tamin'izay fotoan'izay ny président ny amiral Didier Ratsiraka hoe asiana le front national zany pour la défense de la révolution. Dia tao daholo ihany koa mety misy ny olona tsy nanana ny heviny tsy mitovy ao fa dia milaza ndreo tsy mitovy reo hanatsarana le demokrasia sy ny hanatsarana ny fiainan'ny vahoaka. Dia tonga indray zany tamin'ny fotoanany teo farany teo ny troisième république moa zany dia tonga ny andro ny fitondrana tamin'ny Air Jonard Mampianina mazava ho azy fa manana hotenenina tamin'ireny. Ny azo hotenenina dia izao natao ny fifidianana dia faharoa ny tenako tamin'ny voalohany moa dia voalohany tamin'ny premier tour tamin'ny faharoa deuxième tour tamin'ireny efa natsangany teo amin'ny transition ny constitution tamin'ny 2011 hoe misy ny opposition na ny mpanohatra. Dia zany hevitra ny tenako mihitsy hoe ho mpanohatra. Dia nisy koa moa zany ny ekipan'ny MMM ny président Hajo Andrinay Narvelo zay miteny hoe zay mpanohatra ka teo zany zay mirahalahy dia ohatrany samy mba te hiady ho mpanohatra kanefa tsy nisy mihitsy ny décret d'application ny lalàna le 2011 iny dia namany mpanohatra koa zany zay zany tenako napetraka tany amin'ny ministère-ny intérieur ny hoe mpamapanohatra anay zao moa zay dia efa nitsoahanay iny fa efa lasa manohana an'le fitondrana zay amin'izao fotoan'izao ny président azy koa dia ohatran'izay dia hoe manohatra zay manohatra amin'ny hevitra sy manohatra hitondrana an'le firenena ho tsaratsara koa fa tsy manohatra botolo. Ary tonga moa ty indray amin'izao fotoan'izao iza moa no nanao nisy lalàna momba mpanohatra io fa tsy président Andry Rajoelina ve? Ka izy zany ny tena démocrate. Kanefa raha mitovy zay ary voan'izany tsy nisy décret d'application misy fanovana zany dia tokony maro anisa voafidy fa tsy maro anisa aty an-dalambe indray dia anakorotana dia anao inona maro anisa an-dalambe efa voafidy soma tsara ny antenimieram-pirenena fa misy filohany misy ao ny miaraka amin'ny Andry Rajoelina misy milaza azy hoe ho mpanohatra nefa ny tokony ao anatin'io antenimieram-pirenena io no fanoherana ary hanatsarana le firenena sy hanatsarana fiainam-bahoaka. Amin'izao fotoan'izao nge mandeha nge zao ny fandehan-javatra rehetra taizanareo nisy nahita
ireo asa orinasa lehibe rehetrarehetra grand travaux zany zao manomboka dodo le eran-Antananarivo fa tsy variany resaka fotsiny hoe zay anohatra fa satria alako pikasiko tareny fa everako azy amin'izany zavatra zany ka zay tsy mety fa raha manohatra de manao kely zany zay zany zao le décret d'application io zay ngamba fa efa arabaina sady fa endry ny vahoaka malagasy endry ireo solombavam-bahoaka atsika nandany an'ireny ny tsy faly moa tsy maintsy misy tsy faly foana fa rehefa tsy faly hanimba zavatra kosa de tsy mety tsy mila korotana tsony Madagasikara amin'izao fotoana zao raha mbola isy korotana dia lazay ho tsara ao amin'ny assemblée hoe zao tsy mafaly tsy maintsy hoen'ny olona ihany nareo fa tsy hidina an-dalambe indray akory hoe zao ny korotana ary tsika nge tandalany ary manaraka an'le lalàna amin'izao fotoana zao i fitondrana itarihan'ny président Rajoelina io. Fantanina koa zany an'ry hoe mety ho atao mpanohatra ka manana hevitra tsara ampandrosoana ny Madagasikara zay nge le izy hoe ho an'ny firenena ho an'ny tanindrazana fa tsy hoe anohatra ianao de rehefa tsy mety aminao le izy de hidina an-dalambe raha hidina an-dalambe nge menatra ihany zany satria maro anisa nge ny olona miaraka amin'ny Andry Rajoelina amin'izao fotoana zao fa raha hoe tena ampandrosoan'ny Madagasikara tsika tsy mila indray anakorotana hidina an-dalambe noho ny hevitra satria rehefa avy eo de mitovy ihany zay zavatra zay ka ny anay moa de tsotra tsy mila an'izany hoe korotan'izany izahay zay ny fahafantaranay fa ampandrosoana Madagasikara fa kosa zay de manolotra hevitra zay koa moa amin'izao fotoana zao efa miaraka amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao de ao zay moramora aminay kokoa mampiditra an'le hevitra zay misy koa raisina misy tsy azo raisina de tsy raisina fa dia tsika vahoaka aloha de isaorana ny fahendren'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao sy ireo mpanao politika.